aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesosy Kristy zava-miafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Jesosy Kristy zava-miafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Misongadiny zany eo amin'ny finainantsika anio. Amin'ny bokin'ny Timoty voalohany toko 4 ny 2:4 hatramin'ny 9:40. Jesosy Kristy zava-miafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Sokajiana ao anatiny antsoina hoe epistily pastoraly ity epistily ity. Epistily izay miresaka betsaka ny amin'ny fahendrena hitondrana ny fiangonan'Andriamanitra. Misy miantso hoe epistily ny fitondram-piangonana. Anatranatra ho an'ny Timoty zanak'ara-panahin'i Paoly raha notendrena hitondra fiangonana tany Efesosy izy. Amin'izany dia misy toromarika marobe omen'i Paoly tokony hananana izay ho mpitondra fiangonana, na ny mpitandrina, na ny dekôna, na ireo tompon'andraikitra samihafa ao amin'ny fiangonana. Dia hitantsika fa tany saina eo aloha eo ireo fitondran-tena mendrika rehetra izay takiana amin'ny fitondram-piangonana. Ambara nefa fa misy fanalahidy lehibe ny amin'izany fitondran-tena takiana amin'ny mpino, fitondran-tena izay ampiarina ao amin'atin'ny fiangonana izany. Eto amin'ity nofinainantsika ity no ilazan'ny apôstôly Paoly fa zava-miafina lehibe zany, hoy ny teny fototra hoe mistery. Dia teny sasany dia miteny hoe tsy ambaratelo. Tsy ambaratelo ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra na ilay fitondran-tena kristianina momba ny fivavahana dia voalaza eto fa mifototra ao amin'i Jesosy Kristy. Ny toe-panahy mpino rehetra arak'izany dia toe-panahy tarafina ao amin'ilay Jesosy Kristy izay voambara eto fa naseho tamin'ny nofo tonga olombelona, ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, hoy ny filazan'i Jaona azy. Io Jesosy Kristy io no amarinina tamin'ny fanahy dia fantatsika tsara fa rehefa nataony Jaona mpanao batisa Jesosy dia niseho ny avy tany an-danitra ny fanahy, nanamarina azy, niseho tahaka ny endrika voromailala. Io Jesosy Kristy io dia hitan'ny anjely. Voamarina zany tamin'izy nitsangana tamin'ny maty, dia nisy anjely tonga tao amin'ny fasana namirapiratra nanambara ny amin'ny fitsanganany marina tokoa. Notoriana teny amin'ny jentilisa ka ilazan'ny apôstôly Paoly fa izy no vavolombelona sy iraka mitory azy any amin'ny jentilisa. Ny asan'ny apôstôly moa dia miteny fa rehefa tsy nandray ny fitoriana ny filazany tsara intsony ny jiosy dia tsy maintsy mitoriana tany amin'ny jentilisa zany. Noinona teny amin'izao tontolo izao, ary fantatsika rehetra ny nanakarana azy tany an-danitra tamin'ny voninany indray. Io Jesosy Kristy izay ambaran'ny soratra masina io arak'izany no fiorenan'ny fitondran-tena kristianina rehetra. Io no tarafin'ny mpino amin'ny fitondram-piangonana rehetra izay atao. Fitondran-tena kristianina miafina ao amin'i Jesosy Kristy. Raha vao malala ny marina kokoa dia ny hoe zava-miafina tao amin'i Jesosy zany, fa efa naseho kosa ankehitriny ho hita miharihary, ho hita amin'izao tontolo izao miharihary, ka tsy maintsy mametraka amin'ny toerany voalohany ny mpanaradian'i Kristy rehetra arak'izany.
Voalaza eto ry havako malala ao amin'ny tompo ny mahafiangonan'Andriamanitra velona andry sy fiorenany fahamarinana. Ny fiangonan'Andriamanitra velona andry sy fiorenany fahamarinana dia tsy miorina amin'ny zavatra hafa, tsy miorina amin'ny fotodalàna sy fitsipika, tsy miorina amin'ny fombafomba, fa miorina ao amin'ny Jesosy Kristy. Mety ho any amin'ny laharana faharoa na fahatelo no misy ny izany rehetra izany, fa ilay Jesosy Kristy kosa no andry ahatsara fototra ny fiangonan'Andriamanitra. Arak'izany dia tokony mitandrina mandrakariva isika kristianina amin'ny fihetsem-po, amin'ny fitondrantena, ny amin'izay rehetra fanapahan-kevitra raisintsika eo anatrehan'ny fitondram-piangonana. Ny raha ho diso sy mandiso ny fiangonana isika. Hitantsika tsela ohatra misokajin'olona milanja sora-bavety maneho ny fanoherana ny fiainam-piangonana. Dia milaza ventsika fa miorina ao amin'ny Kristy izany, dia Jesosy Kristy mihitsy ve no mibaiko tamin'izany, na dia asain'ny tompo mihetsika aza isika sao dia diso fandray. Raha milaza toe-panaraka an'Andriamanitra isika, tsy maintsy Kristy aloha ny anontaniantsika, ary izay nataony Kristy no atao rahateo. Zany no antoka mampiorina ny fiangonana. Izay rehetra miala amin'izany dia tonga fahadisoana, tonga fikorotana-piangonana, tonga fivakisa-piangonana, eny tonga any amin'ny izay fandavana ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy aza. Androany ary ampianarin'ny tompo isika fa tsy maintsy miorina ao amin'ny Jesosy Kristy, ilay efa voalaza soratra masina, ny fiainam-piangonana rehetra, ka izay atao rehetra tarafina amin'izay nataon'i Kristy. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay tompony amin'izany teny izay nomenao anay, maneho ny mahandry sy fiorenany fahamarinana ny fiangonanao. Manankina kosa ny fitondrantenany sy ny fiainam-panahiny amin'izay nataonao Jesosy Kristy. Misaotra anao izay amin'izao farany herinandro izao, ahafahanay mametraka eo ambany fahasoavanao ny fanomponay sy izay rehetra momba anay. Misaotra anao izay satria nataonao zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainanay, ny hikarakara sy ny hanomponay anao. Misaotra anao zahay fa tsy nataonao zava-maivana ny fanompona izay nomenao anay, ka dia mivavaka izahay ho an'ireo mpitandrina rehetra, ho an'ireo dekôna rehetra, ireo tompona andraiki-piangonana samihafa izay manomana ny fanahiny ho amin'ny asa fanomponanao, ho amin'ny fikirakirana samihafa ho amin'ny fiangonanao, ho amin'ny fampandavirariana ny fanompom-bavahana, dia apetraka eo am-pelatananao izy ireo. Ho aneo fiangonana velona, andry sy fiorenany fahamarinanao tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, anaovanay izany vavaka izany. Amen.